Zoma eto amin'ny pejy Andramaka izaho Akira teo. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 8 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka izaho Akira teo. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 8 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka izaho Akira teo. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 8 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka izaho Akira teo. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alléluia. Dia amin'ny fivelina lehibe indray raha sy ny vavimalala no mianona amintsika amin'izao fotoana izao. Dia fahalibindray tena koa mianona aminao eto androany anatin'ity fandarantsika. Vavaka fiambenana izay raha amin'ny fandarana Andramaka izaho ny Akira teo ary ny groupe izay maharesy. Alléluia. Dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra ary dia manasa anao indray anaraka n'izao fandarana izao dia tonga soa ianao raha androany tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Alléluia. Ary aza resinao fatiantoka ny mijery tenin'Andriamanitra amin'izao alina izao fa fahasoavana ny ahafahantsika miditra anatin'izany hoe mbola maheno tenin'Andriamanitra izany, miditra amin'izany hoe fotoam-bavaka izany. Tahiny tompo tsika rehetra dia mahereza daholo. Tahiny tompo ihany koa tsika rehetrarehetra izay efa paketo miarabantsika rehetrarehetra ihany koa izay efa paketo dia ny tanàn'Andriamanitra anie ny tanàn'Andriamanitra anie kasika antsika rehetrarehetra. Irabanareo za dia hanonona tsodrano rehefa avy eo. Alléluia. Tahiny Jesosy Sandola Koety, Rosemine France, Togaso Sylvie Koety, Ikirandrinasolo Madagasikara, Bersava Koety, Asany Apôstôly Madagasikara, Côte-Daniela Belgique, Touzo Allemagne, Angelina Diamant Chine, Nelso Beanjana Arabie Saoudite, Lovlitina France, Kadika Malala France, Noro Malala Seny Madagasikara, Miriarandre Malala Allemagne, Sirambolamela France, Angèle Pagès France, Anjasika Patici France, Marie-Jo États-Unis, Tiana de Madagascar France, ary ao ihany koa i Mampionina France, Anjasika Patici France, Jesosy Mpandresy Madagascar, Thierry Albenja France, Erika Rack France, Tongasoa Aingo Rinasolo France, Junarda Alia Liban, Antra Clarisse Madagascar, Côte Léonie Arabie Saoudite. Tongasoa tsika rehetrarehetra, faly be mahita anareo. Alléluia. Ranorso Elisabeth Madagascar. Alléluia. Aingodina Rodriguez Arabie Saoudite. Tongasoa daholo maharitatra amin'ny fariny isika mianakavy. Alléluia. Iny tsodrano antsika androany raiso ampinoana salama fahatelo amby efapolo andininy salama fahatelo amby efapolo andininy fadimy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe
nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko, ary nahoana no mitoroko ato anatiko ianao. Manantenan'Andriamanitra fa mbola hidery azy ihany izy ny famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Halleloia, amen. Raha miatrika olana sy ady ianao androany dia izao no teniko aminay aza mitanondrika. Antanio mihitsy ny fanahinao fa manino ianao mitoloko ato anatiko halleloia, fa manino ianao no mitanondrika halleloia. Dia resao izy manantenan'Andriamanitra hoe fa mbola hidery azy ihany ianao mbola reniny fanahinao ny hideranao an'Andriamanitra orinan'io halleloia. Fa mahereza izy ny famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Mahereza zay rehetra mandalo ady, mahereza zay mandalo olana, mahereza zay ao anaty lalana mideza amin'izao fotoana izao fa tsy mamelanareo mandrakizay ao Andriamanitra. Fa misy fotoana tsika mandalo an'izany dia samy mijoro mijoro amin'ny fitiavan'Andriamanitra ninona lalovana. Nasimika oety tonga soa faly be koa za Junadary ary ty zanay dia Madagasikara andrina Suzelle Suisse tonga soa isika menakavy halleloia. Izay mitsodrano dolo tsika mino anzatra dolo tsika ivavaka dolo tsika metraka ty fotoana ty eo am-pelantanan'Andriamanitra ka andao ampandrosotsika rahalahantsika Jonathan izy no ivavaka fanomboana metraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Tany tompo Jonathan anao ny fitenenana. Mankasitraka pasteur name fitenenana dia hiaraka ivavaka ary sika. Eny Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra ny anaranao masina izay amin'izao ankehitriny izao fa dia manao fahatsarana eo amin'ny fiainanay ianao araka ny tory-teny omaly Jesosy hoe ianao dia nanao fahagagana ary manao fahatsarana foana eo amin'ny fiainanay fa indraindray zany adininay fa androany Jesosy amin'izao fanombohan'ny fotoana izao dia fisaorana no omenay ianao. Misaotra anao fa dia vita soamantsara ny tontolon'andro izay natrehanay Jesosy dia notahinao izay, narovanao izay. Misaotra anao Jesosy fa mbola tonga indray izao fandaharana izao afaka eny fampaherezana izay Jesosy afaka handre teny avy aminao indray izay Jesosy malala amin'izao alina mangina izao. Misaotra anao Jesosy noho ny amin'ny soa nataonao teo amin'ny fiainanay, nomenao rivotra iainana izay androany, nomenao fahazavana izay. Be da be ny zavatra nataonao Jesosy tsy tamboisaina raha ny nataonao fotsiny na dia tamin'ity androandroany ity ara Jesosy dia zavatra maro no nataonao. Dia misaotra anao izay amin'izao ankehitriny izao tena hoe manome voninahitra anao izay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka. Ankehitriny Jesosy dia tonga indray izao vavaka fiambenana izao izay fiarahanay kely izao Jesosy ao an-linina ihany Jesosy ny fiaraha-mivavaka fa dia tena hoe mangetahetanao izay Jesosy. Hitanao ny teopony reto mpanomponao tsiraray avy reto fa dia maniry mangetahetana dia faly ary ny andro vao maraina biary dia mangetahetana izany tena Andriamanitra izany. Dia aoka ianao Jesosy hiteny androany ireo ny mpanomponao hitory an'izany tena Andriamanitra izany dia ho fitaovana fotsiny ihany anie izy ireo, fitaovana fotsiny ihany izy ireo fa ianao mihitsy anie Jesosy no hiteny ianao ny ametraka ny teny ao am-bavan'izy ireo ahafahan'izy ireo mizara an'izany tena Andriamanitra izany. Dia da io ny connexion anay mba andeha soamantsara Jesosy tsy ho tapatapaka fa tena andeha soamantsara. Dia reto mpanomponao izay miheno ny teny reto Jesosy dia tena aoka ompiano mpankatoa fa tsy ompiano mpanadino manjary mamitaka ny tenanay fotsiny. Fa raha mankatoa ny teninao izay dia manana fiainana, mahita fifaliana, misy fitsarana ny fiainanay, misy fahatsarana ny fiainanay raha mankatoa an'izany teninao izany. Dia aoka izay teny rehetra ho zarainay eto androany Jesosy tena hoe hoentinay hamakivaky ny fiainanay rehetra. Dia misaotra anao Jesosy voninahitra dia anao foana ihany izay fanao taloha indrindra ka anao mandrakizay amen. Alleluia, mankasitraka ny ilanao raha Jonathan tavavaka mamy be izay noentinao dia Jesosy hamaly fity mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foantsika rehetra amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. No hira anankiray ary tsika ity dia tamin'ny tolotry ny voaka dia mbola kely izay tamin'izany dia mbola manao sekoly alahady mbola kely dia efa nandrotsirotsy anay toy ny hery tony ary tena tamin'izany dia natsiarana ohatra ny mahery izany na dia mbola kely ary. Halleluia. Ina moa mba ady tamin'izany dia devoir rehefa latsinainy sy ny lakamisy dia zaitra rehefa zoma izany mba adinay taloha
dia nampariaty izy ity dia mba tiako ampahaizana anareo ihany koa androany averika any nareo izay rehetra mandalo olana sy ady natao ifampahaizana ty fandarana ity ka na dia nihira na dia nitonom-bavaka na dia nitoroteny dia izahana ny ampahiranareo ka miditra etonareo kivikivy fa mivoketonareo tena velona ny fanantenana mitombo ny finoana dia mahay resa dia tahiny Jesosy. Mandao antsika Jehovah-olombelona, inona no zavatra nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao androany, inona ny zava-nahafinaritra, izany ny zatra tsy kely fa ngeza nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainako izao ilay izy. Misy pièce kely izay nitadiaviko, pièce-na tômôbilina tadiaviko tany amin'ny mpivarotra. Dia rehefa nandeha dia misy mpivarotra pièce izay any amin'ny 30 kilomètre mailala ny tranonay, lalana fandehanako miasa isan'andro moa izy io. Dia gasy namana ny eo amin'io, anisany misy gasy namana izay any. Rehefa miditra ao dia milahatra, dia olona roa lahy no mandray eo amin'ilay comptoir izany. Dia raha vao ato amin'ny havia ianao dia lehilahy ohatran'ny tavaratra izay izy, ohatran'ny tsy haiko marocain na ohatr'izany. Dia raha vao ato amin'ilay ankavanana dia ilay gasy. Dia zahako ny tonga voalohany teo amin'ilay niditra tao amin'ilay birao, niditra tao amin'ilay magasin azafady. Dia nisy olona tao aorianako. Dia nalefako nandeha ilay olona tao aorianako dia izy lasa tao amin'ilay ankavia. Za lasa tao amin'ilay namana efa mahazatra ka za efa mpividy pièce ao. Dia variana be andro any aho fa rehefa niteny taminazy aho ty misy an'ity zavatra ity ve ao aminao? Misy ozy izy dia nalaina ilay izy. Dia io ozy izy. Dia ohatrina ao ilay izy. Ndana ozy izy. Alleluia. Manina ao androany? Tsy vidina ve ao? Andana ozy izy fa cadeau. Alleluia. Tsy nividy androany tena ozy aho tena tsara kosa Jesosy izany. Alleluia. Tena mahita fity. Sao dia nahazo fotsiny ilay pièce. Apetaka koa izy tamin'ilay tômôbila tonga dia nety tsara, tena hoe mahafinaritra Jesosy. Tsara ny tompo, alleluia. Izay ny Jehovah-olombelona aminao fa raha mohatra misy any aminao dia ambarao ihany koa amin'ity androany ity mba voninahitra Andriamanitra fa nataony ireny rehetrarehetra ireny mba hahafahanao manome voninahitra. Izay azo lazaina hitan'ny olona hitany lazainy. Misy nge sekreanao sy Jesosy fotsiny, tsy voatery lazainao. Raha misy ny azonao zaraina ifampaherezana amin'ny hafa dia teneno. Atolotra antsika mpitiavana be ary tety feno tokony fanahy tafatoetra ao amin'Andriamanitra. Mino finaritsika.
Halleloia, mino fanahira anao tanatazan'izy zany e, fa no hitoky any anatin'ny fonao fa Andriamanitra ho tsy manary anao zany. Amen. Tsy manara-tsika Andriamanitra, tia antsika Andriamanitra. Halleloia. Zay ary ny amin'iny amaky fijona vavolombelona eo amin'ny 5 amanenina eo zay tsy voavakiko dia tsy hoe akory afaka vako fa zay sendra ny masoko eo no ovakiko. Izy marina ty anao hoe isaon'Andriamanitra nandamina ny tontolo androko afaka nanaraka fandarana sy mitapatapa amintsika rehetra toy marina ty anao. Dia raiko Jesosy hoy iaina fa nisitrano ny patronako vita soamatsara ny tontolo andro. Tsara Jesosy. Halleloia. Rahabai ny patron. Halleloia. Ny tontolo androko androano itojo vakiko avato fa lavitra loatra dia efa tena tsy hitako ny sasany. Ny tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy fa tena nalamivena sady namorain' Jesosy dia mahafaka nakaina akaina tsara sady afaka nanaraka an-takariva mahafinaritra dia misaotra azy ihany koa fa tsy nahary loja tamin'ny fianakaviana za izay efa tena ela be na tsy hay loja tamin'ny fianakaviana za zay efa tena ela be sady tsony tamin'ny dovina reny nisy loza farany. Halleloia. Raha Jesosy fa tena miaro ny ankonana rehetra. Tsara Jesosy. Halleloia. Ozy izy koa Daleoni dia raina mandrakariva Jesosy mbola mitanjaka sy fahasalamana randama misaotra an' Jesosy ary feno fiarovana mandrakariva. Halleloia. Amen. Wilina hoe halleloia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tafahona mivantana tamin'ny tompona andraikitra izay mikarakara ny dosie anay amin'izao dia tsara fandraisana sady vonina manampy sy mikarakara ilay olona. Mikarakara ilay olona. Zany Jesosy amin'ny fahita-pity. Halleloia. Lama tontolo andro menakavy kely tafahona soamatsara atao hatramin'ilay zay voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleloia. Amen. Hoy losi izay ilay raiko Jesosy fa nomeny tombona ny mpavelomana izay menakavy androany narovany sy nombaniny ny programa rehetra dia vita soamatsara toy izay natao na dia somary enjikenzika be azy. Halleloia. Voninahitra dia averina an'Andriamanitra rery ihany. Farany hoy Rodriguez halleloia. Dia Jesosy vita soamatsara ny asa mandrarah androany sady lama be ny tontolo andro. Misaotra an' Jesosy namery tanjaka sy fahasalamana. Halleloia. Amen. Miala tsiny aminareo izay tsy voatonona fa zay aloha ny voalaza tsy lasa be ny fotoanantsika raha ohatra hoe tononona tsirairay avy daholo isika rehetrarehetra. Tahiny tompo ary tsika rehetra ndao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleloia. Tenin'Andriamanitra izay hoentindrana avy amintsika Marie Hortensine nitondra antsika ny tenin'Andriamanitra androany ka andao ary mampandrosoantsika avy hatrany izy dia avy eo vita ny torotenina dia veriny ny tena koa mamela beratra indray ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Halleloia. Tahiny tompo ary Marie Hortensine avy hatrany dia hanao ny fitenenana. Halleluia. Tahiny Jesosy pasitera menakavy tahiny Jesosy atsika rehetra mipanaraka izao mivakoka fiambelana kiradio izao firina lehibe ho anahy ilay malala ny zara-tenin'Andriamanitra amin'izao alina mangirana izao ilay sy ny bebolotsika rehefa malala fa hiara-maka teny isika ny teny bebaka itsika dibary amin'ny salamy fahaenina amby efapolo rasintsika maka amin'ny varoka baransaka nanodidiny faharaiky amby folo salamy fahaenina amby efapolo rasintsika maka amin'ny varoka baransaka nanodidiny araiky amby folo raha samy mahita dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra miharo sy hery ho antsika mpamonjy mora hazony olona amin'ny fahoriana izy koa izany no tsy atahora antsika na dia ho levy aza ny tany na mifindra ho any amin'ny ranomasiny aza ny tendrombohika na miodroka sy misamboaravara aza ny onja koa
miodroka ny tendrombohitra noho ny fisavokany. Misy ono koa ny sampa dia mampifaly ny tanan'Andriamanitra. Fininana masina avo indrindra. Andriamanitra no eo avovoany ka tsy mba hihetsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madiva maraina ny andro. Mitabataba ny firenena samihafa, mikotra ny fanjakana maro, nanonona ny feo izy ka niempo ny tany. Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra ny Jakoba no fiarovana avoantsika. Avy jerena ny asan'i Jehovah, izay mahatonga ny fahavana ety an-tany. Mampitsahatra ny ady hatramin'ny farantany izy, manapatapaka tsipika sy manintona lefona izy, ary mandoro ny sarety amin'ny afo izy. Mitsahara ka aoka ho fantatra rehefa izahano Andriamanitra. Misandatra amin'ny firenena samihafa, misandatra amin'ny tany Jehovah tompony maro no momba antsika, Andriamanitra ny Jakoba fiarovana avo antsika. Aleloia, amen. Nisy ramandreo ambony, fahatokiana ho an'Andriamanitra fiarovana mafy. Amen. Ho an'ny mpiventy nataony Korita ary tonikira. Amen. Eto ilay malala ny tenin'Andriamanitra dia hoe milaza hoe ny Soramandry fahatokiana an'Andriamanitra ary fiarovana mafy. Fiarovana mafy Andriamanitra. Andriamanitra raha izy no tokintsika, izy no arontsika rehefa malala, tsy tokony hoe atahotra antsika rehefa malala. Mpamonjy mora azo indrindra fahoriana ny Andriamanitra rehefa malala. Tsy tokony antsika no atahotra raha mahita zava-miseho eto amin'izao tontolo izao rehefa malala. Efa famantarana ho antsika kristiana, antsika mpino zanak'Andriamanitra izao rehefa malala. Tsy tokony hoe ampangorohoro antsika na misamboaravara manahoana ny onja eto amin'izao tontolo izao rehefa malala. Antsika tsy tokony atahotra. Tokony efa voalaza ao anaty Baiboly rehefa malala ny zava-miseho eto amin'izao tontolo izao rehefa malala. Tsy tokony antsika kristiana anana tebiteby na ahiahy amin'izay rehefa malala. Fa masa antsika manana Andriamanitra, izy no hamonjy antsika ary manavaka ny zanany an'Andriamanitra raha mitoky aminazy antsika rehefa malala. Na dia ino tafio-drivotra eto amin'izao tontolo izao rehefa malala, fa avahany foana ny manompo sy ny tsy manompo rehefa malala. Ndao rehefa malala fa hitoky amin'Andriamanitra antsika. Aza be manana ahiahy na tebetebena tahotra antsika rehefa malala, fa Jehovah tompony maro momba antsika, Andriamanitra avo indrindra izy rehefa malala. Na misavaravara manahoana, na hifindra aiza, na hifindra amin'ny ranomasina ny tendrombohitra rehefa malala. Antsika manana Andriamanitra, manana Jesosy rehefa malala, tsisy raha atahorantsika rehefa malala raha mitoky aminazy antsika. Eto rehefa malala mitebiteby sy mitahotra izay dia hijobo vavolombelona amintsika, hijobo vavolombelona amintsika eto rehefa malala. Zaho rehefa malala hoe niasa ny tany arabo teo, efitra taona anampahorian-jareo ary amin'ny ranomaso, miaina amin'ny ranomaso mitebiteby mitahotra foana nandritra ny iainako tanatin'ny efitra taona rehefa malala. Fa isaoriko Andriamanitra, isaoriko
pastera sy izay eo amin'ny gropy fa tena hoe mifankatia zahay zaho rehefa malaky mahery mangatabavaka aminay ka anaty gropy satria hoe matahotro rehefa olo rehefa malala hoe an-dranomasy lalandava mangatabavaka rehefa malala tena hoe matahotro zay nanjaka tao amin'ny boky rehefa afaka nefika tao zay tena an-dranomasy sy tahotro ny nanjaka tamiko rehefa malala fa isaoriko ny gropy sy pastera mivady tena voakolokolo-jareo indrindra-jareo rehefa malala tena misaotra Andriamanitra nanana ty gropy ty nanana ty andramikazazy io ty rehefa malala hoe tena hoe nanova ny fiainako tena nanova ny fiainako tena niova ny fiainako rehefa malala kofa taraty efitra fotsiny zay tena ny ranomasina mitomany mangatabavaka mitaraigny rehefa avy teo faramparana 2024 nisy zahay bakady nisy hoe nazo tsodrano nisy fadian-kany telo andro nazo tsodrano hoe CA faha-enimpolo aty miteny hoe mitsanganana zao fa tonga ny fahazavanao nanompo tery avy malala zany zany pastera tsodrano dia ka anisan'ny keraka ny fonary nanompo tery avy malala dia tsy nanana tahotro tsy nanana tahotro hafaka zay tahotro hafaka ny tany nefa mitomany manotavany taona mizaty afaka ny tany nompo ty zaty tsy mitomany nefa mbala fampahoriana rehefa malala mbala manjaka makatrika amin'izao rehefa malala fa zaho hoe tsisy tebiteby tsisy tahotahotro tena hoe misaotra n'Andriamanitra miova marina dia zay raha mitoka amin'Andriamanitra tsika rehefa na dia mitareridrehitra rehefa malala ny valim-bavaka miareta rehefa malala asa mino atsika rehefa malala fa matokia an'Andriamanitra rehefa malala Jehovah tompony maro momba antsika izy Andriamanitra ary avo indrindra izy Andriamanitra ary tena mamonjy antsika fahoriana izy rehefa tsy miala atsika izy raha miantso azy atsika rehefa malala mamonjy na dia mitareridrehitra ny valim-bavaka miandrasa rehefa malala fa tena hoe mamaly atsika Andriamanitra ary mamonjy atsika izy rehefa malala zay rehefa malala fidiram-vavolombelona rehefa malala tena matokia an'Andriamanitra rehefa malala atsika aza hoe minomonomo amin'ny zavatra miseho rehefa malala fa atorizan'Andriamanitra ny fotsika momba atsika rehetra na ino fijaliana mahazo atsika dia atorizan'Andriamanitra fa aza mitareridrehitra na dia mitareridrehitra rehefa malala fa andraso ihany fa tena mamaly vavaka atsika izy amin'ilay hoan'Andriamanitra rery ihany voninahitra Alleluia Amen. Alleluia mankasitraka indrindranao ranabavy Hortensine tamin'ny toriteny dia mahafinaritra be ny verset mahafinaritra be ny toriteny mino fanapahery ny hafa ihany koa zany ary nampianao fijorona vavolombelona mihitsy moa izy dia vao mea tena nanaingo ny toriteny Alleluia dia mahereza foana hatrany amin'ny asan'ny tompo dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy Marie Hortensine. Alleluia Alleluia. Misaotra anareo rehetra ihany koa izay mampahery an'izy ireo fa mampahery andry zareo ny fisaorana izay ataonareo dia mampahery an'izy ireo ka dia misaotra anareo ary dia mahereza foana ihany koa ny tsirairay avy amintsika rehetra rehetra. Alleluia. Salamo fahenina amby efapolo. Alleluia. Salamo fahenina amby efapolo no ifampaherizantsika androany.
hoy ny ten'Andriamanitra andiny voalohany manao hoe ny soramandry a dia fahatokinan'Andriamanitra fiarovana mafy. Fahatokinan'Andriamanitra fiarovana mafy. Any mila mahatoky an'Andriamanitra isika fa Andriamanitra io zany a nindray tsy tsapantsika zany hoe fiarovana mafy satria Andriamanitra moa tsy hita e. Andriamanitra moa tsy hita fa raha hita nge Andriamanitra rehefa nahery daholo tsika rehetrarehetra. Tena raha hitantsika hoe vaingana vatana azo tsapain-tanana eo Andriamanitra dia tsy indrina fampahirezana tsika satria ezana izy hoe hitantsika. Raha hitantsika zany Andriamanitra hitanao mihitsy zany zao ny tanan'Andriamanitra ohatra misakambina aminao. Hitanao mihitsy zany zao ny tanan'Andriamanitra mitantana anao amin'ny tanana ankavanana. Hitanao mihitsy zany Jesosy sy ny anjely tonga dia Jesosy manodidina anjely tonga dia miaro anao manodidina. Hitanao mihitsy rehefa feno manodidina anjely mitoby manodidina dia tsy ilana fampahirezana intsony fa tena tonga dia efa korazina hoe zay zany ilay fiainako a tahiny Tompo a tia anahy Jesosy. Androany Andriamanitra te hampahiry antsika indray. Androany ny ten'Andriamanitra dia te hamerina an'izay toky izay aty anatintsika hoe Andriamanitra no azo sero atsika. Aleloia. Hoe Andriamanitra zany tena azontsika atokisana. Andriamanitra ry havana zao ny tena talentan'Andriamanitra. Ny talentan'Andriamanitra dia mandray an-tanana ireo zavatra rehetra impossible amin'ny fiainantsika ireo. Ny tena teteny anao mihitsy azy zany hoe manoloana ny olana, manoloana ny loza, manoloana ny fahoriana, manoloza ny voina dia izao Andriamanitra mora azo amin'ireo fotoan'ireo. Andriamanitra izy mpamonjy mora azo. Hainao zany mpamonjy mora azo zany. Misy mpamonjy tsy mora azo tamin'ireny andron'ny Covid ireny. Nisy namantsika teto mijoro vavolombelona izy fa efa be loatra ilay miantso SAMU sy pompier sy ny karazany amin'ireny dia efa marary be ilay raha. Efa voa ny Covid efa tena dia miantso pompier dia tsy tonga ny pompier satria manino. Raha zao anao miantso tsisy nizaniza marary dia vetivety izy dia tonga. Fa tamin'izany be dia be miantso weo eran-tanàna ny pompier. Raha olona folo indray miantso hoe mila pompier tsy mbola jereny daholo aloha mety momba anao. Tompon-tany aloha ny alefa voalohany tamin'ireny. Sika mpiavo aloha mbola mandefitra. Fa ny tena tombontsoantsika amin'Andriamanitra izy ny tena mpamonjy mora azo. Mpamonjy mora azo ary izy sady mora azo izy no tena mahery izy. Ary ny tena zavatra tena etsonan'Andriamanitra dia matetika ilay zavatra efa tena tsy vita ireny intsony mihitsy. Ny olona tsy miantso an'Andriamanitra zany amin'ny zavatra kelikely. Tsy dia mahavantana ny olona ny miantso an'Andriamanitra raha mbola misy zavatra mbola vita. Aleluia. Raha ohatra zao ianao marary kibo dia misy fanafody areti-kibo ao anaty plakaranao ao, anaty boîte à pharmacie ao misy fanafody kibo. Tsy voatery mivavaka ianao tonga dia mamboarina fotsiny fanafody dia hohaninao dia. Fa raha marary kibo ianao nefa any amin'ny toerana tsy misy ninina tsy maintsy miantso an'Andriamanitra. Tsy maintsy miantso an'Andriamanitra. Tsy maintsy mitady azy. Andriamanitra koa miandry izy. Aleluia. Dia rehefa fantana fa tena tsy vita mpianatra ohatra namoy ny sambo kely dia nijoro teo ambony ranomasina Jesosy. Tamin'ny telo maraina. Aleluia. Teo amin'ny toerana nisy ny tafio-drivotra saika namadika, saika nafefika ny sambo kely ny mpianatra. Teo mihitsy Jesosy no niandry. Teo mihitsy izy no nijoro. Aleluia. Vao nijoro teo Jesosy dia kalma ny rano. Vao dita kely Jesosy niteny kalma fotsiny nareo hoe efa eto aho. Inona ilay olonanareo? Tafio-drivotra? Ranomasina misafotofoto? Eto aho. Aleluia. Misy teny anankiray izay dia daviko. Matetika efa tenenintsika izy ity. Any amin'ny Exodosy 4:20. Aleluia.
Exodosy 17:17 hoy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo famonjeny Jehova zay ataony ianareo anio. Halleloia. Inona ny zava-mitranga amin'io fotoana io? Manoloana ny zavatra tena efa impossible amin'izay ny zanak'Israely. Ranomasina mena eo aloha, Egyptianina tezitra be ao aoriana. Manoloana an'io, inona no atao? Tena kivy ny olona mahita ny zavatra eo anoloana, io misy ranomasina. Dia vao meko ny olona mijery ny tenany, mijery ny fitaratra hoe ty zany dia zanak'Israely tsisy na fediana ray azy. Dia miverina mijery ao aoriana koa, Egyptianina ilay nampahory-tariana nandritran'ny amanjato-taonany. Mahita an'izay zavatra rehetrarehetra izay tonga dia kivy tanteraka. Tonga dia efa mieritreritra fahafatesana sisa. Tonga dia mieritreritra fahafatesana sisa. Mosesy ny teny mijanona. Midikany hoe mijanona, aza mikropaka, kalma. Aza manao hetsika. Nisy masitsisika anao hetsika andeha hiverina any afara ao. Mety nisy kosa ka andeha hitsoraka hamono tena anaty ranomasina. Le aloka maty mamono tena tsy hoe maty ny Egyptianina. Fa hoy Mosesy, aza matahotra, mijanona. Zany hoe aza mihetsika. Alleluia. Zay ny tian'Andriamanitra atao e. Aza mihetsika fa jereo fotsiny amin'izay manoko. Aza mihetsika fa alao naovako azy. Inona ny eo alohanareo? Tavatra efa tena impossible ty Jehova. Mijanona ary. Fa eo voan'ny impossible mihitsy aho sy Jehova. Raha antsonareo amin'ny andro fahoriana, eo anoloan'io fahoriana mihitsy. Eo avoan'io. Alleluia, asiko lalana maina. Alleluia. Tsara Jehova. Sika rehetraretra dia samy efa matetika mandalo ady. Isika rehetraretra dia samy efa tsy maintsy nandalo ady zany daholo. Ary mino aho fa tsika rehetra koa efa mahita ny lalana tokony hivoahana amin'ny ady. Tsika rehetra samy efa mahafantatra ny tokony atao rehefa mandalo ady. Mino fa tsika rehetra tsisy mitomany zany intsony rehefa mandalo ady. Tsy vitako intsony ty, fa fantatro ny tokony atao. Salamo 1:20. Tsy Jehova. Salamo 1:20 averiko izy teo. Andriamanitra no arosoero atsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Zany tsy atahora atsika. Na dia ho levina azy zany tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina azy zany tendrombohitra. Na mirondrona amin'ny samboravara azy zany io zany, ka miroro ny tendrombohitra no misavoaka. Midika an'izany. Ianao eo foana. Mahatonga anao eo foana. Jehova tsy mihetsika amin'ireny. Jehova zany na ampovoan'ny ranomasina be mihitsy ary Jehova no mijoro. Tsy lasan'ny ranomasina zany. Jehova zany na mijoro anatina tafio-drivotra misafotofoto be tena tadio be tena ren'le typhon reny mihitsy. Tena hoe ouragan be tena matanjaka be any États-Unis reny. Raha Jehova zany mijoro ampovoany reny, dia Jehova tsy mihetsika. Tsy mihetsika Jehova. Inona zany tsy tokony hampatahotra antsika? Tsy tokony hatahotra tsika satria Jehova tsy miletika anaty rano. Jehova tsy lasan'ny rivotra. Tsika nefa aiza? Ao an-tanan'Andriamanitra. Ianao fa miantso an'Andriamanitra dia ao an-tanan'Andriamanitra. Zany no mahatonga antsika tsy hatahotra. Io zany tsy mahatatahotra fotsiny fa mahatonga antsika tsy hatahotra. Jehova izy ny tenin'Andriamanitra, tsy mihetsika izy. Ianao nefa ao an-tanany. Ianao mahita ranomasina mitsafotofoto. Le ady ange hita. Averiko any, fa mijery an'le ady ianao dia kivy, dia mijery ny tenanao ianao dia kivy. Fa jereo Jehova fa tsy kivy ianao. Jereo Jehova fa tsy kivy zany ianao. Alleluia.
Filipianina toko efatra andininy fahatelo. Filipianina toko efatra andininy fahenina. Filipianina toko efatra andininy fahenina. Aza manany na inona fa ka ny fivavahana sy ny fonana mba misaorana no entinareo manambara fahatanareo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Zany hoe rehefa mandalo olana ianao, mandalo ady ianao, tena mangovotra ianao, tena mitady hitsana ny finoana. Ny devoly nge tanjona ray ihany ny tanjon'ny devoly. Ianao tsy hanam-pinoana. Ianao tsy hanam-pinoana intsony izay ihany. Vao tsy manam-pinoana intsony ianao dia izy ny devoly anay ianao androany. Ary tahotra io manala amin'ny fahatokitsika an'Andriamanitra io. Satria ny devoly manao izay inonao fa vitanao io. Hitanao ny devoly zany manao aminao foana hoe vitanao io ady io tsisy dikany aminao io ozy ny devoly. Dia indrika ianao fa mino an'izay toy ny hoe vitako io. Or le izy tsy vitanao. Dia diso fanantenana ianao dia heverinao fa ny kapasité anao ny faraherinao. Heverinao fa izay ny vita satria izay ny vitanao. Diso ianao. Apetrao amin'ny Jesosy ny adinao. Atsoy Andriamanitra, atsoy Jesosy amin'ny fivavahana sy ny fofonana mba mifisaorana. Metinareo manambara amin'Andriamanitra manambara amin'ny fangatanareo amin'ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Dia vao tonga izay ny zavatra voalohany voaka ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra. Hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Tsy orozona ny finoana. Tsy raraka ny finoana. Tsy very ny fanantenana. Fa tsoy Jehovah. Halleloia. Hitanareo tsika mandalo ady matetika io. Mitodika amintsika rehetrarehetra. Zaho mino fa matetika mandalo ady tsika amin'izao fotoana izao. Hoy Jesosy hoe mora tonga moa hita finoana vaho. Jesosy zany rehefa tonga eny amin'ny ranolanitra mila mahita olona manam-pinoana daholo mijoro ao. Finotsika eny avonjy atsika. Koa maninona ary tsika misy ady matetika? Ny valiny dia izao. Hitanareo ny finoana tahaka ny ozatra. Arakaraky ny ampiasanao an'io ny mampatanjaka an'io. Ianareo Arnold Schwarzenegger, le Arnold Schwarzenegger isika le mpanao film matanjaka be. Inona zao ny zavatra tsy nanao film intsony. Tsy mandeha salle de sport intsony izy. Efa lasa gouverneur izy mpanao politika. Dia mba jerena raha tsy izy intsony, tsy aok'izy taloha intsony fa efa reraka efa ozy ny fomba teny hoe mena toerana ohatran'ny fianantitra. Ny finoana tahaka ny ozatra. Ampiasao io. Isan'andro, miasa. Vao manintsy fa entaman'olona taty aminay mpitazona tabac mpitazona tabac ety amin'ny tanànanay. Dia hatramin'izay izy mivady eo dia mihetsiketsika mivoa maraina dia miasa. Gaga mihitsy raha hitan'ny zareo manko fa natao anaty tany amin'ny magasin, tany amin'ny inona moa tsisy, tany amin'ny toeram-piantsenana. Gaga be ny hitan'ny zareo dia sakoa tadidiny. Manao anareo, manao izy. Ny ova be tena lasa reraka be mihitsy le tonga dia antitra be vetivety mihitsy izy mba dia tonga dia ny olona faible be satria maninona? Satria tsy mihetsika intsony. Dia vetivety kely tonga dia telo taona izay zareo no tsy hitako. Fa ohatriny efa 15 taona tena antitra be mihitsy izy mivady. Dia jerenareo daholo ny olona rehefa mitsahatra tsy miasa intsony. Dia reraka vetivety. Zany mahatonga ny olona ny manan-katao moa zany. Hafa indray hoe tena tsisy manao sport. Manaova sport. Manaova sport. Mampatanjaka. Tenao aza mieritreritra hoe maninona ary misy ady izany foana. Anatanjahan'Andriamanitra ny finoanao io. Ianao tsy maty ny ady izany. Fa ny ady lalovanao. Entin'Andriamanitra natanjahana anao. Aza kivy, aza monomonina. Aza hoe za ve Jehovah dia mandalo ady foana. Manamafy anao, mampatanjaka anao Andriamanitra. Fa zao, ninona zavatra mitranga?
io tsy metsika zany jehova zany tsy metsika zany mandalo olona nareo mandalo ady ataovy zay atoganao tanàn'Andriamanitra zay fotsiny jereo a mirondrona sy mamboala savaravara zany io zany izy ka mirona ny tendrombohitra toy ny fokany ny misafokany any amin'ny Jeremia toko fahaenina amby efapolo matetika tsodranotsika ty any amin'ny Jeremia toko fahaenina amby efapolo andiny fahavalo amby roapolo matetika betsika manao ty tsodrano ty na de ho levoniko aza amin'ny firenena rehetra ianao tsy ho levoniko halleloia anao tsy ho levoniko misy tanàna anankiray misy fiangonana tanàna anankiray zay any amin'ny apokalipsy any tanàna Smirna anisan'ny ao anatin'le fiangonana fito matsy ny fiangonana Smirna de ao anatin'ny Smirna ao efa nisy fotoana torintsika teto ny Smirna ny olona ao Smirna zany olona mirehatra be daholo tena matanjaka ara-panahy fa tanàna Smirna de matetika ravan'ny horohorontany mahery vaika be misy fotoana tena rava tanteraka zato isan-jato zany tanàna Smirna zany fa mbola mitsangana indray halleloia mitsangana foana ary ny fiangonana tao Smirna de mitsangana foana de mbola misy mpino ao Smirna hatramin'izao zany hoe ninninona zany rava ny firenena fa ny finoan'ny olona tsy rava zany tsy atao hoe fireto fa tanàna tsy manambiny ty verina mitsangana miverina tonga ny mpino halleloia verina mivavaka ny mpivavaka ny horohorontany mandalo tanareo ny havana manomboka androany aza mijery ny tenanao tsiny anao apetrao mihitsy io kapasité anao io fahefana zava-bitanao hoe zavatra vitanao io atrikady ianao tonga de apetrao ny aminy fa raha mijery ny tenanao ianao de vomenao manompo maso any am'le ady tonga de resy ianao to de kely resy tsy miady ianao fa raha Jesosy am'izay nijerenao manoloana an'io ady io sy tonga anao de courage tonga de ohatran'ny voromahery rehefa tonga ny tempête ny vorona rehetra ka reny maso mahafantatra eo efa fantatry zay fa ho avy misy toetrandro ratsy be tonga de manana fotoana ny vorona rehetra hitapifinana any anaty lavabato any manana toerana isitrihana daholo na voro may lalana na zany na domonina hitsikitsika na tsy fantatra avy ny vorona na ny goaika sy ny sisa tonga de fa ny hany mandeha manidina eny ambony eny rehefa tonga ny tempête de voromahery satria maninona revana ny voromahery de manana kapasité manidina ambony be ary ny voromahery de tia manana toetra ioatra ny zavatra vitany de rehefa tonga ny tempête tonga de voaka manohatra tempête ny voromahery satria le tempête iny mandrisika azy anidina ambonimbony kokoa anidina eo ambonin'ny tempête de le tempête zany manosika anazy misy fotoana izy tena misangana tempête ao mihitsy ao anaty rivo-doza ao mihitsy ny voromahery de iny ny anararotany anosehana azy avita avo ambony noho ny teo aloha indray ny olona ny vorona rehetra misisika fa ny voromahery miandry tempête ahafahany misidina ambony noho ny teo aloha toetrana voromahery zany tokony raisitsika zany io ady lalovanao io aza vela atao mahareraka anao io fa ataovy mamolavolanao mafy noho ny teo aloha io atsoy Jehova ingina tanteraka an'izany aza mijery ny tenanao de aza mijery an'le olana fa mijery an' Jesosy halleloia amen ary jerinareo ty andininy faefatra ty mba tiako mba marianareo kely ty andininy faefatra am'le salamy fahenina amby efapolo ty io ny tena ampahelantsika androany hoy ny ten'Andriamanitra hoe misy ony koa ny sampany de mampifaly ny tanànan'Andriamanitra tsara iteny mahafinaritra iteny ny dikan'izany de zao misy ony mandeha zany mandalo ny ony de raisina hoe fahatsarana raisina hoe ny fahasoavan'Andriamanitra de rehefa mandeha ny ony mamakivaky lalana maro fa misy sampany mivily tampoka zay maka izy sampany mampifaly ny tanànan'Andriamanitra mety misy tanàna ny ananany
maina ny tany, karakaina ny tany sy fantatro. Misy tanàna voarava tery, misy tanàna ravan'ny ororo-tany ary, misy tratrany tondra-drano ary, misy ny ony de rano natao avelona. De misy sampany maninona vilika amin'ilay tanànan'Andriamanitra. Izy tanànan'Andriamanitra, ny tanànan'Andriamanitra de azo lazaina ihany koa hoe tempolin'Andriamanitra. De voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny epistily fa tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Za ianao tempoly, za ianao tanàna. Inona moa ny tanànan'Andriamanitra? Isika reto. Ka ninona ady, ninona problème rehefa itsika ny miantso an'Andriamanitra? Bakeon'Andriamanitra ny ony ivilany aminao. Misy olona zany eto mandalo anatina ady tena goavana be izy, fa iny misy sampana ony, halleloia. Zany tsy le ony manontolo mbola be mila an'iny any de ny fahasoavan'Andriamanitra, fa io misy sampany kely mivily maka izy makany amin'ny ama, halleloia, makany amin'ny Beersobe anjany, makany amin'ny Rodriguez, makany amin'ny Betsaba. Maninona? Mampifaly. Zany hoe mitondra tanilonaka, mitondra atsikitsiky, mitondra fiaran'etaeta, mitondra aina, halleloia. Io rano ingerevana ny mamelona ny voly. Io hazo io olo tena ohatra hoe tsara be ke zany hoe ianao izy tahaka ny hazo maniry eo anilan'ny rano mandeha izay mamaka amin'ny fotoanany. Ary misy ihany koa le hazo efa tsy misy, efa ringitra, efa tsisy ninona intsony fa ny fakany mbola eo, fa vao maheno fofony rano entiny ono io daholo nge zany rehetrarehetra zany. Zany mahatonga anao velona ohatranao. Isao any ady efa nalovanao. De rehefa mahita anao hoe tena maro ihany zay ady zay mbola ity ihany aty ka anaty ady ianao am'izao de traditio. Fa isan'ny zavatra ho isanao anatin'ny ady nilalovanao io hitondranao fandresena. Ka azakivy, azakivy miandrasa fotsiny. Halleloia. Misy toeran'izay toeram-pitsangatsanganana. Zay nikotsy moa misy an'le izy fa tantara tena misy ty misy tonelina maizina be zay. Ka io tonelina io de feno karazana ohatry ny kankana, ohatry ny biby kely zany misitrika any anelanelan'ireny le amin'ny rindrin'le tonelina. De ireo rehefa mipotra de misy jiro mirehitra eo amin'ny lohany. De rehefa mipotra daholo de misy karazany koa le jiro. De mandalo an'le tonelina ianao mahafinaritra be mihitsy. Tena hoe maharavoravo. Toerana maizina be fa feno jiro kely be zay. Reny jiro reny le kankana kely mivoaka. Fa reo kankana kely reo vao maheno feo, maheno ditongotra na maheno olona miteny de misisika daholo tonga de maizina ny lalana le. De rehefa tonga mandalo eo zany de efa afaran'ny gida hoe zao tsy mahazo miteny raha te ahita ny fahatsarahan'ireo. Raha tianareo hivoaka ny kankana, ahita le zavatra mahafinaritra be de tsy mahazo miteny. De tonga zany mitsetsaika. De mahita an'izy de tonga tsara be izy anao. Resaka amin'ny namanao. Tena tsy mahazo miteny anao fa fetsika fotsiny de mirehatra mandram-pandalonao mazava ny lalana. Mahafinaritra be ny zavatra satria tsisy miteny. Fa raha ianao miteny way tsara be, tonga de miletika daholo le kankana de maizina de tsisy mahita intsony ny olona mpiara-mandeha aminao. Raha tianao ny ahita ny fiasan'i Jehova, halleloia, de mangina fotsiny. Mandalo ady ianao, mangina, halleloia. Efa niantso azy ianao de mangina sisa ny ataonao. Ianareo angina moa ny ten'Andriamanitra fa za hiady ho anareo. Mahafinaritra fa tena hatrany amin'ny tsodrahantsika androany de efa voalaza hoe nahoana ny tanondrika ianao ny fanahiko, nahoana ny toiko ato anatiko ianao. Manantenan'Andriamanitra fa mbola idera azy ihany izy mifamonjena ny tavako sady Andriamanitra. Atsoy Jehova mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana izy ry havana. Tazomin'ny fiadana Andriamanitra Jesosy anie hitazona, halleloia, ny fiadanana anatinao. Tadidia ilay tantaran'ny kankana kely teo, aza milobava akory amin'io ady io. Maitsy ino ty mahazo mangina fotsiny ianao. Mijanona hoy Mosesy, ho hitanareo ny fiasan'ny Jehova. De ho hitanareo tokony ny fiasan'ny Jehova. Samia mahery, samia tahiny tompo tapitra ny toriteny, halleloia. Mety fohifohy ihany fa mino fa nisy voarainao zay.
ny zava-dehibe moa tsy ny alavany fa ny zava-dehibe dia hoe voarainao ve ny afatra androany. Tonga sady amin'ny fizarana fahatsapana tsika. Alleluia. Tsy fahita amin'ireo commentaire. Iny kantoko ireo olona raha misy aminareo mazoto izara fahatsapana. Alleluia. Mbo efa misy sady moa io. Alleluia. Efa misy tafiditra sady. Alleluia be. Fa miandry ny olona io tena tafiditra tanteraka sika dia ampidiritsika izy. Alleluia. Ndao ary laso aloha ary aza mbola miteny aloha le tafiditra fa laso aloha asitsika sary asitsika sary kosa. Alleluia. Dia rehefa misy sary dia miteny hoe midiry amin'izay dia mitenena amin'izay dia afaka miteny. Tahian Jesosy ary ranabavy Marina Tiana, ina ny azonao ambara androany ianao ny fitenenana? Tahian Jesosy pasteur, zavatra tena hoe nanamarika anahy androany hoe fatokisana an'Andriamanitra satria tsy hita zany izy, satria raha hitantsika mivaingana eo izy dia tonga dia ohatran'ny hoe mahery tsika. Dia faharoa dia hoe aza-kivy raha mahita zavatra ngeza be eo alohanao tsy tokony hijery an'iny mihitsy ary ianao fa i Jehovah mibazina dia izy no manao hetsika dia hitantsika ny fiasany. Dia ny fahatelo izay tena hitako hoe mahafinaritra indrindra ihany koa izany efa fantatsika rehetra ny atao rehefa mandalo olana dia mametraka ny zavatra rehetra eo amin'ny tanany Jehovah dia miaso an' Jehovah. Tsy tokony ataotra isika fa efa eo an-tanany. Mankasitraka pasteur. Alleluia. Mankasitraka tahian Jesosy mankasitraka indrindra ny ranabavy Marina Tianatsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana zay. Dia misaotra anareo koa mahay lesona efa nisy nanolotra hira sady nareo izay mihitsiny tonga dia manolotra hira vao tapitra ny famelabelanana dia reo ny safidianantsika. Alleluia. Ina ny hira anankiroa tsy resy tsy miady ozy erika hirany anise io ve ny tianareo sa hiranao sanam-bojatovy manao hoe antsoanao na isy ratrapo ina ny tianareo? Tsy resy tsy miady sa hosanam-bojatovo. Halleluia. Zay ary nataotsika tsika apiditra olona manaraka indray izara fahatsapana ary. Halleluia. Tsika apiditra olona hafa izara fahatsapana indray dia efa tafiditra le olona dia laso aloha ary aloha asiana sary rehefa tafiditra izy dia avelantsika miteny amin'izay ary izy. Alleluia. Tahian tompo ary ranabavy Angelina Rodriguez, ina ny azonao ambara androany ianao ny fitenenana? Tahian Jesosy dia pasteur dia tahian Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka lenana amin'ny fitenenana dia mankasitraka nareo menadako tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika bebe anahy dia hoe tena talentan'Andriamanitra ny mandray am-panana ny impossible eo amin'ny fiainantsika ary ny tombotsoa azotsika fiantsoanan'Andriamanitra dia izy no tena mpamonjy mora azo indrindra. Tsy tokony atahotra isika satria ny fiainantsika eo an-tanàn'Andriamanitra dia mitahotra koa manala ny finoantsika an'Andriamanitra. Dia nakasika be ilay ohatra kely iny hoe ny finoana dia tahaka ny ozatra ka arakaraka ny ampiasana azy no mampatanjaka azy dia mila ampiasaina izany ny finoana. Mandalo olana na mandalo ady isika dia tokony ataontsika tonga ny tonga atsika Jehova dia n'Andriamanitra eo fiainantsika dia mila mangitsika fa Jehova miady miaditsika dia tsy mila mijery tenantsika tsinontsika izao fa Jehova ny mpanjena. Dia izay no nakasika ana pasteur. Jesosy aminy. Alleluia. Mankasitraka indrindranao ranabavy Angelina Rodriguez mamy be ny fizarana fahatsapana tena ampian'ny toriteny nareo ka mankasitraka dia Jesosy hamaly fitia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy Angelina Rodriguez. Andao ary sika apiditra olona hafa manaraka indray. Mahafinaritra mihitsy ianareo mizara fahatsapana. Raha ohatra efa tafiditra ary
andao metsika fitenenana rahalatojo anao fitenenana ianao tsy mahazo miteny mihitsy raha any amin'le kakana kely fa tonga de veloma ary kakana kely tsisy nyrehatra tao ahoanany amin'izany anao fitenenana aza dia malampatsilay zay mihitsy reka hidarana voalohany tsika ataoko de tonga dia zay mihitsy nitoizako tena zao no réserve amin'io mba tsy mandeha ngamba aloha réserve ny atao amin'io tena sarotra iazy zany sarotra iazy zany tsy miteny zany tena hoe efa lesona ngetra be ilay izy hoe miaraka amin'Andriamanitra dia tsy monomonina fa tena hoe mangina miandry an'Andriamanitra dia tena nakasika anay iny dia le faharoa nakasika anay le hoe rehefa Jehovah ny eo afovoany tena misy zavatra misamboara voary na cyclone na ouragan ninona zany zavatra eo karaha vohitsy fotsiny no mitsoa dia tsy lasa ny cyclone Jehovah tsy lasa ny zavatra sy misavombona sy ny ninona zany na isamboavoara ny ranomasina dia Jehovah rehefa Jehovah fotsiny eo dia milamy tena nampitoby be fahatokinan'Andriamanitra ny hoe hoe Jehovah mijoro fotsiny anao eo ampovoany dia milamy manay alleluia dia nakasika nafahatelo koa le ohatra kely teo hoe ny finoana tahaka ny ozatra mila ampiasaina mila etsiketsika mba hampatonjaka anazy sy hasopla anazy dia ohatran'izany koa tsika raha mandalo ady atsika dia tian'Andriamanitra tsika aimezy tian'Andriamanitra le fonotsika tena hiasa hietsika dia mitombo dia izay mitondran'Andriamanitra tsika ampahirezana ny finoantsika dia tsy kivy rehefa mandalo ady tsy monomonina fa Andriamanitra mamonjy antsika foana mpamonjy mora azo alleluia dia tarenjy sasy taotsy makasitraka rindrina rahalatojotsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana tena mamy be zay dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany rahalatojo dia mahay reza foana amin'ny asan'ny tompo mbola misy olona hafa ao halleluia fa tsika bitra olona hafa manaraka indray izara-pahatsapana manaraka tena faly mihitsy foky rehefa mizara-pahatsapana nareo mamy be mihitsy halleluia andao ary ampandrotsika indray ary nabavitsika Erika inona ary ny azonao ambara andao anao ny fitenenana tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy ihany koa tsika tsirairay avy mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana ianany tena nakasikana be teo dia le hoe ninona tafiotra ninona zavatra mandalo ny fiainantsika na olana io na tempete io na inona dia tokony tsy ataotra tsika satria Jehovah efa miado antsika izy tsy mihetsika izy fa eo amin'ny toerana eo izy fa tsika zany tsy tokony ataotra fa tsika efa voaro ambany elany dia tahaka an'ilay voromahery teo koa tena nakasika anany ohatra tamin'ny voromahery teo hoe ny voromahery efa arakaraka ny tempête misy ny tempête no iny izy manararoatra tena hoe manidina ambony kokoa zany ny mahery kokoa izy zany rehefa misy ny tempête dia tsika zany tsy tokony atahotra mihitsy na hokivy rehefa misy azy fa matotsika mandalo olana dia entin'Andriamanitra ampatanjaka atsika iny tahaka an'ilay fonona teo hoe tahaka ny ozatra ny fonona raha tsy ampiasaina dia tsy le afaky ny tombo fa lasa mandeha mileny dia izay zany tokony ataontsika kristianina rehefa mandalo ady dia izay pastera nakasika anatan'i Jesosy taloha alleluia be mahakasitraka anao tsara be ny fizarana fahatsapana Erika dia mahakasitraka anao dia Jesosy hamaly fitia dia mitombo fahasoavana hatrany ianareo rehetrarehetra mbola misy zara-fahatsapana manaraka ato halleluia andao ampandrotsika indray ary ny mpizara fahatsapana manaraka halleluia asitsika sary aloha halleluia andao asina sary aloha rehefa misy sary dia aviratsika miteny amin'izay andraso aloha tain'i Jesosy ary ranabaviliana inona ny azonao ambara anao ny fitenenana zao tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy dika mianakavy dia makasitraka anareo mianadata amin'ny korteny mamy be dia makasika be koa ny fijoroana fahavolombelon'ny Zandry Maria Hortensine mampahery be dia mitombositra sy fahasoavana tana Zandry Malala ny azy zany tena nakasika be ady le hoe mazana tokoa tsika rehefa mandalo olana sy ady dia tonga dia mora monomonina mora miteny
fa dia tena mampianatra ny anginy Jehova fa izy ny miasa ary olana sy ady sy lalovana reny dia tena hoe nataony mihitsy zatra mpatanjaka ny finoana zany mba tsy halemilemy dia izay no tena zavatra nahakasika biby pastera dia makasitraka dia tahin Jesosy. Halleluia, amen. Halleluia, makasitraka indrindranao nanavaviliana dia tahin'ny tompo mahereza foana ihany koa amin'ny asan'ny tompo misaotra ny fizarana fahatsapana mbola nisy ve teo ny antso nefa tsy nirapoleko izay daholo kay izy ary naresy tany misaotra nareo rehetra ny zara fahatsapana misaotra nareo rehetrarehetra fa mamy be mihitsy fandarina misy ny fizarana fahatsapana ataonareo inona ary niralany teo iza tamin'le hira teo ary nandresy mena ny zoky ama sy zany va miaritsika iza no lany tamin'le hira teo azafady izy miravava matsy mipitsara ny hira iza no lany ao sanamonjatovy fitiavana sa izy moa mira le anankiray iny anise izy ary meny mivaliny ary za dia rehefa tsika ny hira dia fafakitsika ohatrana izay sady amalina ny fotoana anisena ndresy da hoary sotrana rehetra ny fidy Alléluia. Vous avez 2 crédits en cours et il vous reste plus de 4. Là-dessus, il n'y a plus banqué. Alléluia. Melo finaritra aritsika tsisy resy tsy miady zany eo miady aloha da ho ary dia mandresy melo finaritra daholo. Sauna estignani sauna na Quando sai na matai kai sai la senora piste che tu sai sauna ne chiama mana sai si la fulefuna sauna estignani sauna na Quando sai mai guys I love you piste we can sabani sao mana chiama mana kisai paraisa mana nawa azikuki tsutisa si non gira non destinati famana non paraisa mana non azikuki tsutisa si non gira non destinati famana non Ora
Orani okokagna miusa vondafuna tiaio sufamananana Olulutsay kamay Kwaro misin saba mauru meti amperakanya Sao matukiana Piadi mahay Orani okokagna miusa vondafuna tiaio sufamananana Olulutsay kamay Kwaro misin saba mauru meti amperakanya Sao matukiana Piadi mahay Faraizao Manananawa Azituki Matsutiza Tukuo Siva Uchiga Aurestignari Famananana Faraizao Manananawa Azituki Matsutiza Tukuo Siva Uchiga Aurestignari Famananana Faraizao Manananawa Azituki Matsutiza Tukuo Siva Uchiga Aurestignari Famananana Aurestignari Famananana Aurestignari Famananana Amen Jesosy io misaotra anao zay Jesosy fa mahery zay androany tena mahery zay satria iady zay miaraka aminao halleloia ianao mipitaritavitra tsisy resy tsy miady zany eo fa miady zay ady dia mandresy miaraka aminao Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fataterana fotoana teto androany fa avy aminao avokoa zany fahasoavana rehetra izany raha tsy teto ianao dia tapaka ny fandarana raha tsy natrika teto ianao tena feno sakatsakana teto fanapangininao reny mba hahafahanay mihain'ny feonao misaotra Jesosy dia raha laza saotra ho anao jereo reto olona rehetra tonga teto misy ny mandalo ady ao misy ny mandalo olanao fa zay matoky fa apetrakay aminao ny adinay fa apetrakay aminao ny fiainanay fantatra efa ninonina mihetsiketsika na ororo tany tafidrivotra dia eo ampelantananao misaotra Jesosy fahaizony tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona ary omeny anjara sahaza ho azy izy ireo jereo ireo zay tena niaritra mafy nanaraka an'izao fandala zao mba meo valim-pity Jesosy malalo tahiony tsirairay avy zay tonga teto na fohy fotoana na fohy toromaso fa nitady anao zay teo ka mba hitan'izany tananao mahery asa amin'ny fiainanay dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay dia mbola vonina indray zay Jesosy raha pitso mbola anao ny asanao reto indray zay mbola hifampahery reto indray zay raha mbola menao tombon'andro izay misaotra Jesosy dia voly sy satana faritra amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingo na dia litera ray aza tao anatin'izay zavatra rehetra nitoriana teto androany zay fa ianao anondraka an'ireny mba amoa avy zato eny arivotry manapataperana ny vozany amin'ny fafiandroany misy saotra Jesosy malalo halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana zao ny firenena mpandrotsika raha nobavy Suzelle ivavaka ny firenena anao fitenenana tahin Jesosy pastera dia tahin Jesosy tsika rehetra dia mbola araka ivavaka ary tsika misaotranao zay Andriamanitra rany tsara indrindra mankasitraka anao zay Jesosy misaotra fa tanteraka somatsara indray ny fotoana androany misaotra Jesosy fa tsy tapaka ny fandaharana nandeha somatsara tanteraka somatsara ny fotoana rehetra androany
mankasitraka anao zay ny amin'ny teny izay nomenao anay, misaotra ny amin'ny fampaherezana izay nomenao anay Jesosy malalo. Androasay dia ampianarinao indraisay atoky ianao Jesosy ninona ady lalovanay dia ampianarinao indraisay androany tsy banjina izany adinay izany fa hijery ianao satria ianao ilay Jehovah-Andriamanitra mahery, Andriamanitra tena lehibe ianao ary androany ianao tena hanome toky anay indray fa tena vonona anao ny adinay andray an-tanana ny adinay tsirairay avy Jehovah-Andriamanitra. Dia misaotra betsaka anao izay fa tena nahery tokoa izay Jehovah-Andriamanitra, manana Andriamanitra mahery tokoa izay manana anao. Dia androany dia mangataka aminao mba hampitomboy Jesosy ny finoana aty anatinay. Jesosy tena atao tahaka ny voromahery izay arakaraka ny anidinanay, arakaraka ny tafio-drivotra mafy eo amin'ny fiainanay no enganemba tena hoe ampisonitra ny finoana aty anatinay tsirairay avy Jehovah-Andriamanitra, satria izany no tena takianao sy tadiavinao aminay tsirairay avy dia mba hampitombo an'izany finoana aty anatinay izany. Dia ampianary izay Jesosy malalo androany mba hifikitra aminao, ampianary sa mba hiatoky anao mandrakariva Jesosy. Dia misaotra betsaka Jesosy tao kane izany teny izany mba tsy handalo fotsiny ihany fa tena hitombo sato hoe ny arivo eny tsy manam-pataperana ny anatinay tsirairay avy izay nihaino an'izany teny izany teto androany. Dia androany izay dia mitondra mbavaka ho an'ny firenenay Jesosy malalo. Tena hoe tsisy miafina aminao Jesosy ny fahantrana lalina ny firenenay amin'izao fotoana izao Jesosy malalo. Tena mangataka aminao izay Jesosy malalo, tena mba aokane Jesosy ny impossible mba ataovy possible amin'ny firenena io Jesosy, satria Andriamanitra ny impossible ianao, tsy zava-mahagaga an-tsainao atao Jehovah. Na mieritreritra ny mijery ny firenenay izay dia tena kivy ny amin'ny fahantrana lalina ao anatin'ny firenenay. Nefa Jesosy raha vao mijery ny halehibenao izay, mijery ny halehibiazanao izay dia mino izay fa mahay zava-mahagaga tokoa ianao ary anao zava-mahagaga amin'ny firenenay io ianao Jesosy. Tena mino izay Jesosy fa mbola hovahanao amin'ny fahantrana io firenena io, tena hoe mbola hoe ho sambatra izany Madagasikara izany indray andro an'izany Jesosy ny fanerenay. Dia mangataka anao izay Jesosy malalo, jereo ny malagasy tsirairay avy, jereo ny marary, jereo ny mahantra tsy manan-kohanina Jesosy mba omeo sakafo, jereo ireo sahirana Jesosy. Tena hoe mangataka anao izay mba hijery ny malagasy tsirairay avy ao anatin'ny firenena, hitsinjo ny malagasy tsirairay avy Jesosy malalo. Dia misaotra betsaka anao izay Jesosy fa mbola afaka nanandratra izany vavaka izany ho an'ny firenena izay androany. Dia ilay sara keto izay Jesosy malalo dia mangataka ny fanatrehanao mba hombanay tsirairay avy ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao. Dia mametraka izany vavaka izany eo am-pelantananao izay voninahitra anaranao irery ihany. Misaotra iray io. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ny ilanao ranabavy Suzelle tao anatin'izay vavaka mamy be izay nentinao teto izay androany. Raha mbola singana amin'irao lanitra tokoa Jesosy dia eo anentintsika raha mipitso tahaka izao amin'ny 7 ora sasany. Raha verenena soamatsara tsika tahiny tompo verenena soamatsara ka mbola tsy singana amin'irao lanitra Jesosy. Manam-piana izay dia afaka mijery ny akiradio ianao mihaino ny akiradio ianao akiradio point radio 1 2 3 4 5.com afahanao mihaino ny dapeo akiradio misy toteny tsy adiny telo amin'ny 2:7 maraina amin'ny 2:7 alina. Samy tahiny tompo daholo dia raha pitso ilay tsika mihaino tapandriamandry dia maherezintsika rehetra. Alleluia. Amen.